Hanomboka ny alarobia fatelopolo ny volana jolay ho avy izao ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny anteny miram-pirenena raha nitapaka nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta no tanterahana omaly filan-kevitra izay notanterahana teny amin'ny lapam-panjakana ny Iavoloha. Vao antso anatrika ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana na ny session extraordinaire ireo solombavam-bahoaka ny alarobia telopolo jolay ho avy izao raha nitapaka nandritry ny filan-kevitry ny ministra omaly izay notanterahana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Tsy voalaza tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra ny fandaharam-potoanan'izay fotoam-pivoriana izay. Volavolan-dalàna maro kosa nefa no nankatoavina nandritra izany fotoana izany raha tsy laza afa-tsy ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana Nasipantsina sy ny volavolan-dalàna mikasika ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Tsy maintsy hojinehana eny anivon'ny parlemanta ireo volavolan-dalàna ireo. Nisy ihany koa ny fankatoavana ny volavolan-dalàna manova sy mameno ny voalaza ao anatin'ny lalàna Fehizoro laharana 7 tsipika 7 ny 14 janoary 20 mikasika ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara. Ao ihany koa ny volavolan-dalàna mamela ny fifanarahana eo amin'ny Frantsa, Madagasikara sy ny OACI na ny Organisation de l'Aviation Civile mikasika ny fanampiana ara-teknika ny ACM izay voasinitany Dakar ny 20 Mey lasa teo. Nivoaka tao anatin'izay filan-kevitry ny ministra izay ihany koa fa voatendry ho filohan'ny ORTM Andriamatoa Rufin Rakotomaharo ary administrateur délégué ny Antakos i Yantra Soanjanahary Rakotoarisoa.